Ikarakara etsika etsy amin'ny FM Analakely ilay mpanoratra japonais manana ny maha izy azy fantatritsika amin'ny anarany hoe Ayako Sono hiavaka ity seho ity raha ny fanapahanazavana azo. Mandalo eto Madagasikara i Ayako Sono, mpanoratra japonais fanta-daza, mpanoratra ny tantara Un grain de blé izay ao anatin'ny boky Hitoki no Tomata Akambu, le bébé du temps arrêté. Un grain de blé izay mitantara ny fiainan'ny missionnaire japonais Yoshiko Endo izay mpitsapana mpitonivin'ny klinika Ave Maria tao Antsirabe. 700 pejy ny boky Tokino Tomata Akambu ary amin'ny teny japonais. Mandra-piandry ny fandikana amin'ny tenim-pirenena hafa no hanatanterahana ny fampisehoana etsy amin'ny IFM Analakely izay manomboka androany ary mitohy hatramin'ny 20 novembre. Isy ihany koa ny fampisehoana tosaina amin'ny klinika Ave Maria ao Antsirabe ny 13 novembre hatramin'ny amin'ny 13 décembre. Donc, Sœur Endo a commencé à vivre à Madagascar malgré toutes les difficultés au niveau de la langue, culturelle différente. Et puis, elle travaille avec beaucoup de personnes différentes, encore des bonnes personnes, des mauvaises personnes, entre parenthèses. Mais enfin, elle a remarqué que tout était planifié par le Dieu. Donc les choses ne font pas très facilement. Il y a beaucoup de difficultés, mais enfin, elle arrive à remercier Dieu pour tous les programmes. Miaraka amina ekipa mpitsabo avy any Japon moa i Ayako Sono ary isy ny fitsidiana aotodo-sainy eo amin'ny klinika Ave Maria io any. Ireo ankizy malagasy manomaso tombotsoa ao anatin'ity hetsika tosainy ekipa mpitsabo japonais ity. Iny vaovao manasongadina ny zavakanto sy ny kolontsaina ihany koa topresidentko vavy no entina aisorana anao nanaraka hatramin'ny farany fampalalana vaovao teto amin'ny fahitalavitra MaTV ary hanomezana anao ndray fotoana ho amin'ny rahampitso amin'ny ora mahazatra eto amin'ny fahitalavitra MaTV mametraka ny veloha mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray velomaro.